Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaraigny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaraigny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaraigny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Andro pasoava, andro lehibe ho ansika tokoa ty andro anio ty. Miaraka Masiny Maria isika, andro sabosy ary 3 andro meloa ny 15 Aogositra. Andro lehibe ho asika tokoa. Toizasika izao fankalazana ataosika izao. Manorina eglizy olo isika ary eglizy trano. Milaza miara mahita isika fa sy lavorary zay fanorena sika izay. Maro ny zavatra sy mety sy mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra. Zay raha teo ny targetra ny diacre Jean Denis, zay maniry de maniry tokoa araky ny témoignage nomaly, mba hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, satria zay fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra izay no ahafahasika manorina ny eglizy, mba ho eglizy araky ny sitrak'Andriamanitra. Kandeha ary melohan zao fankalazana ataosika izao, zay ahitasika mibaribary ny famindrapon'Andriamanitra. Matetika za mivolagna amintsika fa Andriamanitra miaraka amintsika n'Andriamanitsika. Baba ny Andriamanitsika miaraka amintsika izy zegny. Ary profiny zegny, Monseigneur, aza manao asa lohanao zagny magnano sodrano. Karakory, hitasika zay. Vita ny sodrano, omeko amizay ny masoandro mibalika manambara ny tena fiaignana. Matokisa azy isika. Isika ny be siasia zegny. Isika ny tady aregna hafa. Fandrindra tady anompo ny vola. Manompo lavany. Ka adigno Zagnahary ampisahiviny amintsika ary amin'ty andro lehibe ty. Fa eto za ray be famindrapo, ka izay manantogna omeko fahasoavagny. Re kristianina hafa, mbola misy fampianarana mikasika ny anjara toeran'ny pretra, ny anjara piainan'ny pretra, ny anjara toerasika kristianina eo anatrehan'ny fiainan'ny pretra rehefa avy eo.
amin'ny fotoana fanamasinana. Fa andro lehibe moa ty andro anio ity, androm-pahasoavana ho isika, ary ny tenin'Andriamanitra dia mampasiahy ansika an'izany. Ezekiela mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, vakiteny zay vakina mandavataona amin'ty andro asabosy ty, amin'ny herinandro 7 mandavataona. Ezekiela dia manambara ny fiainana tamin'izay fotoana izay, ary zay no anjaran'ny Eglizy ary ny anjaran'ny pretra. Mitarika ny olona afantatra ny sitrak'Andriamanitra, ary zay ny atao hoe mpaminany. Ny mpaminany sy hoe araky ny mahazatra sika, zay averimberina matetika, iny mpaminany satria mahafantatra ny ho avy. Tsy te izay ny tena dikan'ny mpaminany. Ny mpaminany dia miombona amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Olon'Andriamanitra ny mpaminany, fiainan'Andriamanitra ny fiainan'ny mpaminany. Ka noho izay fiombonana amin'Andriamanitra izay, dia mahalala ny sitrak'Andriamanitra izy. Ka raha mahalala ny sitrak'Andriamanitra izy, dia mizara mpiarabelona na mpitondra izany, na amin'ireo entina, na amin'ny vahoaka manontolo zay sitrak'Andriamanitra izay, mba halala ny lalakombana ny vahoakan'Andriamanitra. Ary dia izay no nataony Ezekiela mpaminany. Asa raha nitandresara isika, fa zay niaignany Ezekiela mpaminany tamin'ny fotoan'androny, de mbola iegna sika amin'izao fotoana izao. Indrisy sy miova isika olombelona raha sy miova ny fo. Ary zay no anjarany ny mpaminany, zay ny anjarany Eglizy, zay ny anjarany pretra, anampy ansika siraikaraiky iova ny fo. Fa sy hoe ny fotanany ray ozy izy mbola fotanany zanany, samy magnefa ny fahotanany. Fa sisy fahotana hoe nilovana io fahotana io. Ary misy koa milaza fa ny fahantrana ny lovana. Sanatria izany, ny fosika no mahatonga an'izany. Ny vory zahay eveka tao Antananarivo, no izao fanamasinana izao, dia sy naharitra hatramin'ny farany aho. Fa reko fa efa nivoaka io afatry ny eveka io, tahaka ny nafarany Ezekiela mpaminany ao amin'ny vakiteny voalohany, zay hitasika. Ho indrindra Ezekiela mpaminany ary hitovizana amin'ny afatry ny eveka zay mbola hovakina amintsika rehefa tonga eo ampelantanasika. Miverena ka mibeba amin'ny fahotanareo rehetra ka sy andozanareo ny sy fahamarinana. Io indrindra no matetika manimba ny fiainansika, na mpitondra izany, na amin'ny sika entina, na amin'ny fiainansika andavanandro. Manjaka ny fitapitaka. Ny vola no zary Andriamanitra amin'izao fotoana izao, ka zay bekony ny vola no manjary amin'ny fiainansika. Ka raha akory, izy raha ny volaniko teo iny, ny lavanily no mibaiko ny fiainansika fa sy ny saisika. Ka na ny zaza tokony ho beazina, lafo loatra ny kongresy, nefa ny labiera sy mampagnino asika mividy anazy 100,000.
raha sy mibebaka isika dia erasy na dia atao 40 million aza ny vidiny lavanila mbola miarasy ny fiaigna sika, satria ny vola fa sy ny fihavana sy ny Andriamanitra ny tomposika, mila fibebahana isika. Zay ny miandrenao mompere apibebaka gn'olo zay, ahafantatra aiza no Andriamanitra ho tompoiny. Zay no nataony Ezekela mpaminany, ary araky ny volagny sy zany ny fiden'io vakiteny io fa efa vakiteny voatendry androany. Ka na sy mibebaka ny mpitondra, raha sy mibebaka isika miferina ao amin'Andriamanitra ny fosika, dia sisy izay. Ary zay no miandry isika hoy ny vakiteny faharoa. Io kosa dia anao ny fidy azy, satria tianao ifanaraka amin'ny devisinao. Ino moa zay devise zegny? Isika ny devisiny mon père. Karakory. Oka ny sitraponao ny tanteraka fa sy ny ay. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny asambatra sika, ny sitrapon'Andriamanitra ny dizorasika amin'ny marina. Kanefa araky ny bokin'ny Hebreo, taratasin'ny Hebreo vao nivakiana tamin'isika teo, marina ny mpisorombeny manao an'izay fa isika jiaby dia mitondra ny soron'Andriamanitra. Ka tsara ary ry kristianina havana, mba mandinika an'izay hoe inona ary ny tiany izay hoe mpisorombe izay, inona ny tiany Kristy amin'ny dikany hoe mpiandrondry manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, mba hamonjy ilay vahoaka voalaza teo araky ny voalazany Ezekela mpaminany. Ary zay no andrasana amintsika, fa indrindra amintsika pretra ary ampisehivin'ireo vakiteny androany. Ry kristianina havana, ry Jean Denis, tamin'ny témoignage nataonao omaly, ary normal zegny, ny lasa no ny verimberina nentinao namalina gn'ason'Andriamanitra ka ny velomanao ny vocation. Sy voalazanao firy, ino ny fiainana miandry anao. Ka raha akory ny velomanao an'izay sitrapon'Andriamanitra izay, ka ny any ty te hanampy anao za, ary te hanampy asika ziaby. Satria fantatry ny sekoly ziaby zay, ary sika tanora zay génération niany fa niany no afa sy maray mon père, ka androany no anatanteranao ny sitrapon'Andriamanitra zay. Ka akarakory ny aignanao an'izay, apiko hely anao aro asika koa, satria sy izy raiky ny maha eglizy ny eglizy zegny, fa isika tolagna mon père laika adiniko ny fatelo, ino zegny ny voatoka. Asika no manatanteraka miaraka amin'ny mon père zay sitrapon'Andriamanitra izay, ahazahosika ny fiainan'Andriamanitra araky ny voalazan'ny taratasin'ny Hebreo. Ny aignan'izay sitrapon'Andriamanitra izay Kristy, ka amin'ny alalan'izay koa gn'azahosika ny fiainana. Fa raha sy ao am'izay dia araky ny voalazan'ny Ezekela mpaminany, ka na dia ankalazany 80 taogna ny fahaleovategna isika, na ankalazany 70 taogna ny fahaleovategna isika, ka raha izao ny fiainasika sy miova, vao meka amin'ny krosifagna, na dia mpitondra iagna apetraka eo, na dia fitondrana ino apetraka eo, na isika ahazo fanampiana sy vola araky ny voalazako teo, na atao 40 million aza ny kilony lavanily, raha bola sy miova ny fiainasika, bola amin'ny krosifagna izay. Ka izay indrindra
ino marina moa ity hoe mpiandrondry sara manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ity. Maro ny raha volagnina amin'izay fa raha telo ny ampisahiviko amintsika ary ampisahiviko aminao manokana Jean Denis amin'ity andro niany ity. Ny mpiandrondry sara dia mahalala nondrikondrony zay tsy zay zany hoe tsy maintsy manana fifandraisana amin'ny ondry ny mpiandrondry araky ny volagnin'ny Papa Ray Masina sy fofona ranomanitra avy ivelany ny fofona eno aminao mpiandrondry fa fofony ondrinao. Zany hoe miaraka mitakosina aminy, miaraka miaigna aminy araky ny volagnisika Kristy tonga olombelona. Zay ny mpiandrondry sy Zagnahary lavitry ka so ao amin'ny bro ao anao zegny fa misy fifandraisana anady ao aminatin'ny brao. Eto kosa nefa ry kristianina ava malala misy limity zay tandremo so de isika ndray no zary fakapana am'ireo pretra sika. Ataoko fa azonareo raha volagniko zay, raha omenareo raha mahamono anazy izy, nataoko raha mamono io any kiraro ny volagniko matetika amintsika tsisy olo velogny toka hoy izaho fa olo maty nitoka ny resika. Kizay ny ataoko hoe mamono ka tandremo omesika ny raha zavatra mamono azy na dia sara ny mifandray fa ny mamelogna no sara. Mahalala ny ondriny ary ny ondry mahalala azy. Ka noho izany samy mahafantatra ny limity hoe eto ny limity ny pretra amin'ny mahapretra azy, eto ny limity mahalaika azy, fa aza misabaka fa sy possible no sady laika no pretra sady manambady no pretra, fa sy maintsy misy limity mahalala ny ondriny ary ny ondry mahalala azy. Zay ny mpiandrondry ary ao anatin'ny fahamarinana araky ny voalazan'ny Ezekela mpaminany. Marina samy mpanota isika sisy lavorary amin'ity tany ity. Milola lanitra ka mety olena manditany misy misolafaky ka izay ny mahatonga asika satria samy mahalala ny limity ka mifanoantoana sy mifanoitoina. Mifanoantoana manampy zay, mifanoitoana he mon pera ka raha lasa lavitra anao ty miveregna hely anao fa sy agny zay ny lalanao i mon pera koa miteny hoe tandremo mitokatragnonareo io fa simba io zay ny mifanoitoina ary mifanoantoana. Zay ny mahalala zay, miankina am'izay ary zay ny atao hoe mampianatra ary mifananatra. Ny toetra faharoa zay mifanozo am'izay koa de ity: tahaka ny Kristy mpiandrondry sara dia mahafoy ny ainy amin'ny ondriny zay. Na eny tamin'ny mopera iaho nataranay monseigneur satria mbola nisy marary ny ansonay aligna ka voatery zahay nandeha tagny ary en plus ampanina ny tomobile taraiky zay sy nahita ny omaly riva sy mandrimandry fa tonga marainy zao. Mahafoy ny ainy ho an'ny ondrikondriny tahaka ny Kristy nafoy ny ainy tamin'ny lakroa hitasika io, mifansika amin'ny lakroa. Zany hoe ny fiainany ny ondriny no fiainana ifansiany ny mpiandrondry sara ka mamelona izy, mamelona
ny ondriny. Raha nampianatra anay nonso tamin'ny fanokafana an'izao fivoriana izao, ny atao hoe mpiandrondry tsara ozy dia izao: marary ary efa ho faty Madagasikara amin'izao fotoana zao, ka anjaranareo mpiandrondry, anareo eveka manome aina amelona n'ity Madagasikara ity. Ka izay koa mon père Jean Denis, amelona asika fa sy mamono, sy anao koa ny ikikin'ireo ondrinao ka maty izy amin'ny alalan'ny risoriso ny fitapitaka, fa mamelona azy amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny sakramenta ianao, mikolokolo azy ary tondra azy amin'ny toerana misy azy. Ampisika ary izy ry kristianina havana, ampio ny pretra sika, ary zay no matongay, ary mbola averiko eto sarotra ny raharaha ny pretra, averina zay amin'ny fampianarana rehefa avy eo, sarotra ny fiainana, ary zay no mahatonga sika maro. Ataoko fa raha misy mariazy arakaraka koa mi raha manambola ny mariazy manao invitation maro, fa sisy karaha zao ny olo mamonzy mariazy, nefa maro asika mamonzy mivavaka satria fantatra sika ny raharaha mahapretra. Ka izay indrindra kristianina havana, averiko eto aoka ny fianakaviana tsirairay, ary zay no lazaiko tamin'ny Zoma, tamin'ny Lamesa: ny azo no vanikolakana, ny tanina ny renino tsara. Mila vavaka ny pretra sika mba ahafoy ny ainy, ahatonga azy reo mpiandrondry tsara. Ka oka ny fianakaviana tsiraikaraika araky ny volaniko tamin'ny matetika amintsika isaky ny fanamasinana, averiko eto sy mampanininy zay: manangana ara-panahy ny pretra anankiray. Mbola avozina ny sary amin'ity volana ity na amin'ny volana ambony ho tonga isaky ny eglizira ka io sary io miaraka amin'ny anaran'ny pretra, satria araky ny fantatra sika misy pretra vaovao, misy pretra affecté, ka mila avozina koa, ary indrindra avozisika ny risposika ivavaka ho an'ny pretra, satria sambatra ny eglizy manana pretra masina, satria masina izany eglizy izany ary masina ny fianakaviana. Milaza miara mahita isika fa fantatra sika fa matoa mangozoozo ny fiainan'ny eglizy anankiray dia satria ny pretra. Na manoratra aminah anareo hoe: Monseigneur, alefaso fa sy mety ny fiainan'ny pretra ato, tonga aminah agny afatra io, fa apio izy ho masina, fa sy ny famindra-toerana no fanafodiny. Ary dia malahelo aho zao indraindray hoe: raha marary ao aminareo zany dia afindra amin'olo hafa agnaretigna tao. Saboy ny mamperasika amin'ny alalan'ny vavaka, fa sy ny famindrana azy no fanafodiny, ary aoka ifankatia. Karaha izany koa isika prahalay, sy amin'ny alalany hoe: Monseigneur, efa sy tantoko ny fiainan'ny raka afindrao izy. Sy izay ny fanafodiny, fa oka afoy ny ainy. Marina mety ilaza anareo raha afoy ny ainy, maty ny zaty izy igny, maty io eglizy io. Fa mino aho, fa raha tena fahafoizana araky ny Kristy, araky ny voalazany Ezekela mpaminany, dia ho voakarakara izy, ary fataro fa karakarain'i Jesoa ireo zaza. Mbola anaovako teny moa igny amin'ny mamarana azy. Ny fahatelo, hoy aho tamin'ny voalohany, ny mpiandrondry mahalala ny ondriny ary ny ondriny mahalala azy. Faharoa, ny mpiandrondry dia mahafoy ny ainy,
mamelona ny ondriny ny fahatelo adidiny mpiandrondry ty, ary zay ny dikany breviera mbola hitasika ataon'ny pretra. Asa raha fantatranareo kristianina havana, rehefa masinina diakra dia manao fanakena masina, toky masina, anao breviera. Ity aza dia entre guillemets no lazako azy, mbola fahotanagny sy manao breviera toy zay sy manao lamesa. Asika kristianina de mahita hoe sy mahita ny rimompera ry manao lamesa, mety manao lamesa ambady, fa sy maintsy manao breviera ny pretra. Inona ny dikan'izay? Sy maintsy mivavaka ho an'ny ondriny ny mpiandrony sary. Zay izy Jean Denis mivavaka ho an'ny ondry amin'ny alalan'ny lamesa, amin'ny alalan'ny breviera, mitondra ny vavaky ny vahoakan'Andriamanitra. Ary zany no ampirisina amintsika amin'ny alalan'ny vavaka maraina ataosika. Azy 3-4 fosiny mamonjy vavaka maraina, fa oka isika mba hazoto mialohan'ny lamesa, ary habitude efa nataosika teto zay dia tokony toizina. Ary raha mivavaka ho an'ny vahoaka ianao Jean Denis, ny vahoaka mivavaka ho anao. Zay ho ansika pretra, mila an'izay isika, mivavaka ho an'ny ondritsika mba iombona amin'Andriamanitra, ka am'izay iroso am'izay eglizy nilazaisika teo. Mora ho iaho ny matetika milaza, ataoko lofan'ny entrepreneur isorina be debe, sy mora tokoa ny manao eglizy trano. Hatragno maly ariva tamin'ny 12 alina reo mbola miasa. Sy mora manao eglizy trano, fa mbola sarosarotra kokoa ny manorina eglizy olo. Anjarany mpiandrondry zany, anjarany mpisorombe zany, araky ny voalazan'ny Hebreo, aoka ikolokolo ny eglizy ianao, tahaka ny nataony i Kristy, nametra-tanana ho an'ireo zaza. Ametra-tanana ianao anio, ka oka mba ametra-tanana amin'ireo zaza. Ino mo ny dikan'izay? Ary eo no amaranako an'izao fampianarana izao. Ry Denis Andry Malala, mizerenao any egny rehetra ankehitriny, ary zay ny natongavany eto. Sy niany ty ihany, faraky ny volaniko igny hoe niany no avy fa sy rampiso. Ka ino ary mizereny anao, niandrasany aminao mba ho modely ianao mpiandrony tsara. Zay ny famitignana ny raha ny volaniko rehetrarehetra zay. Fa indrindra ny saiko madinika, zay ianao ny kongresy atoato, miandry ianao izy ireo, mizerenao ny olo, satria karaha very fanaim-bola velo araky ny voalazany Ezekiel mpaminany amin'ny vakiteny voalohany. Very fanantenana ny akamaroan'ny olo, fa indrindra ny tanora. Ary besaka noho izany fahaverezana fanantenana izany mitady nofinofy amin'ny alalan'ny sigarabe aza indraindray. Mizerenao ny ondrinao mon père Jean Denis, mizery asika ny olo ziaby, mizery ny eglizy katolika ny olo ziaby, mba anome fanantenana, anome aim-baovao. Izay indrindra Jean Denis, araky ny voalazan'ny papa tamin'ny tanora, hoy izy hoe: chers jeunes, sachez que le Seigneur Jésus n'est pas le Seigneur du confort et de la commodité. 6000 divan izerena télé zagnahary tandremo mon père na divan ka mizery télé marainy sy hariva, fa
mompera mikatroka amin'ny fiainana. De nitohizan'ny papa, pour vivre cela, il faut avoir un dosage certain de courage. Mila an'izay hery. De mety hiteny ianao hoe monseigneur karaha sarotra izy zegny natao an'olo visivisy zegny. Non, ho an'izay manaiky ino raha soratra teo? Zay manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ka avozy ny fanahy masina. Ka izay indrindra hoy ny papa, rehefa magnano bôly zegny, la bôly sy mila remplaçant za fa tena izy. Ka izay koa raha volaniko aminao, sy mila remplaçant zay rehefa gnano mompera pare ty mila remplaçant isika fa olona ikatroka, olona mahalala ny ondriny, olona mafoy ny ainy, olona mivavaka ho an'ny ondriny, mba hiala amin'ny zavatra mamatipatotra azy ny vahoaka ka hitondra amin'ny tena fiainana ahazo ny asambarana ao amin'ny Kristy. Aoko tanteraky zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iny any ny ho avy fa tsy amaraigny. Anio ny ho avy fa sy rampiso, raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, ny any ny ho avy fa tsy amaraigny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iny any no ho avy fa tsy amaraigny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux?